FANTATRAO VE ny mazambody. Klidemia irtano anarany ara-tsientifika, fa mazambody kosa na voatrotrokala ny fiantson'ny malagasy azy. Zava-maniry izy ity, ary eny tam-boly rehetra eny no ahitana azy. Ny moron-dalana ny atsimo-atsinanana sy atsinanan'ny nosy no tena ahitana azy betsaka. Ny nahatonga ny anaran'ity zava-maniry ity dia no izy sarotra hongotana amin'ny tanana, fa mafy ny vodiny na dia zava-maniry tsy lava akory azy izy. Misy voany ny volomparasy sy mamono fotsiny voatrotrokala. Fantaro ary fa betsaka no azo ampiasana ny mazambody, ary ny taolo dia anisan'ny nampiasa azy ho raokandro na fanafody. Manana fahafahana manalefaka amin'ny fanahitainana izy. Fanafody vavony, tena mandahitra izy, ary ny raviny no ilaina, izany hoe ampangotrahana dia atao rano fisotro. Fanafody kibo ihany koa, raha sendra manotika na mivalana, mbola ampangotrahana ihany izy eto. Fanafody fery, raha sendra maratra, tsakoana dia apetraka amin'ny ferin'ny ravina voatsako na totoina dia fiazana eo amin'ny ratra ny ranony. Misy ihany koa anefa ireo milaza fa azo anasitranana ny hemoroida izy ity. Ny taolo raha nampiasa azy ity dia hosolo-tsavony anasana tongotra. Ny mpanao toaka gasy ihany koa dia anisany mampiasa ny mazambody, andrahoana miaraka amin'ireo laro ny toaka toy ny vary, voankazo sy ny sisa sy ny sisa.